Vatsy pitahiana, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay afatra ho antsika, hitondra hery sy fitahiana ho antsika indray amin'ity androany dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahaenina amby enimpolo ka hatramin'ny fahavalo amby enimpolo. Andeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianatra no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy: ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, hakany amin'iza moa izahay? Ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Faly ny fona i Jesosy ankehitriny. Fa mbola eo akanjanao mandrakariva izahay, mbola mifikitra aminao isan'andro izahay. Marina tokoa ny teninao, fa beny tsy nahazaka ny filazantsara tsisy kilema, beny tsy nahazaka ny lalàna sy ny didy napetraka ao, dia ny mba hifankatiavanay taka ny tiavanao anay. Ary dia niala reny, ka dia nametra-panontaniana ianao hoe ianareo koa va mba te hiala? Tonga aminay izany fanontaniana izany. Ary dia miara-mamaly ianao izay ankehitriny hoe, Tompo, mpampianatro, mba hakany amin'iza moa izahay? Fa ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Tazoma eo akaikinao mandrakariva izay, aoka tsy ho levina ny finoanay sy ny fanantenanay, ary aoka tsy hiala aminay ny famonjenao mandrakizay. Dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany, ary apetraka eo ampelantananao Kristy mahavonjy izany vavaka izany. Amen.